Iresaka baolina kitra antsika fa mpilalao no resahana eto iresaka momba ny Christian Kely izay mpilalao fahiny tao amin'ny DSA nandomboana fiavana Tsimorano tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy izay mila ravinahitra any ivelany tonga eto Madagasikara izy amin'izao fotoana izao ary hiditra lalala amin'izay fampandrosoana amin'ny baolina kitra izay iny amin'ny faritra Antehiroka iny. Io atoandro no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato i Rakotorimana Christian na i Christian Kely izay mpilalao baolina kitra tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy fahiny izay tao amin'ny kluban'ny Domonana Soavina Tsimorano moa no tena nahalalana any tovolahy. Manana tanjona lavitrezaka ity mpilalao baolina kitra fahiny ity amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy moa zany ny atondriako eto fa ilatsaka foa omerana Antehiroka zany miaraka amin'reto namandreto reto ny conseiller manamaha izy azy izay anisan'ny tsongaina manokana atao anatin'ny session tsy midika akory le namana ny ivelany sy le tsy tafiditra hoe malahelo fa zay zany tena tondelo hatreto. Mpilalao baolina kitra fahiny hiditra eo amin'ny sehatry ny politika inona ny tena heverinao hoe hoentina amin'izany fampandrosoana ny tanàna Antehiroka zany amin'izay hoe maha mpilalao baolina kitra anao zay? Mazava ho azy moa hoe mpanao baolina ny tena sarotra be amiko aloha ny ala amin'ny baolina satria hoe ino ny anao hatramin'izay hiezaka koa hitondra amin'ny resaka sosialy zay ananan'reto manodidina an'reto ana expérience momba zay ka hiezaka maximum zany zahay zanaka Antehiroka tsy akanavaka tsy manavaka foko tsy manavaka foko tsy manavaka fiaviana tsy manavaka olona fa zay tonga ato aminay dia resanay mpitiavana. Efa nandinidinika ihany anao inona ny tena hitanao hoe olana ngeza be zany ho an'Antehiroka mahatonga anao hoe izy irotsy andray andraikitra amin'ilay fitantanana? Be da be ny olana fa raha ola zay neto daholo angamba ny tsy ho tapitra fa ezahana zany le izy maximum hoe inona ny afahana mampandroso ny tanàna amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy sport ihany fa resaka sosialy, resaka sport, resaka loisir, resaka rehetrarehetra mihitsy zany ezahana mihitsy amin'ny fomba rehetrarehetra. Reto namako reto ireo hitanao reo dia manaritra efa amin'izany daholo na resaka fampianarana resaka rehetrarehetra zany ezahana maximum mihitsy azo atao. Araka izany dia ny ampandroso ny lafiny maro eo amin'ny tanàna Antehiroka no tena atanjony ity mpilalao baolina kitra ity ka tsy ny fanatanjahantena ihany na ny baolina kitra ihany fa ireo karazam-panatanjahantena rehetra sy ny fiainana ara-tsosialy ny mponina no tena imasony ity mpilalao baolina kitra fahiny ity. Tonga nitsena azy tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato moa ireo fikambanana ao amin'ny zanaka Antehiroka miray.